fa rehefa joroana vavolombelona izy zay maha important ny vavolombelona zay raisin'ny pasteur sandratra ery ariny ery a dia tena hoe mampijoro ny hafa le izy olona tsy manaiky a tsy mino fa rehefa mandre vavolombelona le miteny a dia miova ny opinionany ary tonga manaiky izy a fa Jesosy a dia Messia ary tonga namonjy ny olona rehetra tsy hakanavaka. Le fijerintsika mila misy an'izay filtre zay tsy le sarisary-pahazavana na hoe le jiro mitaratra fa jambeny ianao raha vao jiro mitaratra no jerevanao fa rehefa miaraka amin'ny filtre ianao a dia lefo ho azy le tara-pahazavana tsy izy a fa le tara-pahazavana tena izy a no ahitanao a sy atrehanao a ny fiainana. Mila miatrika tsika, mila mahazo aintsika satria efa nomena aina sy fiainana be dia be ao amin'i Jesosy. Mila mijery an'i Kristy tsika ary mila mijoro tsara tsika miaraka amin'ny zoto-po zèle ozy izy ny teny frantsay. Tena hoe zoto-po a tsy afaky no limiten'ny sakana. Zay ngamba ny azo anazavana an'le hoe zèle. Dia mila manompo an'i Jesosy tsika mba haneho azy satria zay ny antony niantsony atsika. Dia mba ho tarafin'ny hafa fa feno Jesosy tsika tena hoe manana an' Jesosy tsika. Farany dia farany a misy namana anankiray zay tafaraka tany Toliary zay dia izy tonga dia miresaka dia tonga dia fantany ianao hoe mpanompon'Andriamanitra satria samy mpinamana eo miresaka dia tonga dia testeny ianao fa rehefa feno fanahy-masina tsika reto a scientifique zany olo zany a athée a fa rehefa miresaka miaraka amin'ny fanahy masina ianao a dia tonga dia atorony fanahy masina hoe zao le teny mifandraiky amin'izany ao anaty baiboly. Vita ny discussion a nanaiky le olona hoe tsy resaka hoe amélioration zay moa ny terme scientifique antony azy amélioration en évolution nozy izy fa tena misy créateur ao. Dia nanaiky le olona hoe misy Andriamanitra, nanaiky izy hoe tena Jesosy no mpamonjy a ary mino a fa manaraka ao ambadimbadika ao izy. Dia voninahitra ho an'i Jesosy Kristy avy any Nazareta rery ihany. Dia ndao tsika hivavaka misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny teny zay nambarany a, ny amin'ny teny zay mbola misimisy kokoa an'ny mpanompon'Andriamanitra zay mbola hiakatra eto a. Ndao tsika hivavaka ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy a makasitraka anao zay satria nomenao teny indray. Teny mahavelona, teny fiainana, teny fahamarinana ary teny a tsy azo tikainana lavina. Misaotra satria mampijoro anay ianao, misaotra satria mampatonga anay hibanjina anao ianao ary hisitraka an'izany fahamarinana izany. Iseho zay Jesosy satria ianao no atao anatinay amin'ny voninahitra ao feno. Misaotra fa Kristy velona atao anatinay a amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy a resantsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Mbola hivavakisika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy sy mankasitraka feno sy manome voninahitra anao zay ny amin'ny teny, ny amin'ny mpanomponao, ny amin'ny fotoana, ny amin'ny toerana. Mbola ahafahanay indray mifankahita aminao amin'ny alalan'ny teny. Misaotra ny amin'ny fampahirizanao sy ny fampatsiahivana mba tokony hijoro zay tahaka ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Ary raha mandray ny teninao zay dia mandray ny teny amin'ny fonay vonona sy misokatra mandrakariva ho anao mba ho teny fiainana, ho teny fanafahana, ho teny mpampijoroana, ho teny mpamahana olana, ho teny mpanovana indrindraindrindra ny teninao. Ary eto indray dia manokatra ny fonay zay ary manolotra ny fonay ho ilay foloana ka afaka nireny teninao sy anehoanao ny fahatsaranao voninahitry ny anaranao reriany. Makasitraka indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Raha manome lanja
ny fanatrehan'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fisianao eo amin'ny fiainanao ianao dia manaiky sy manokatra ny mombanao rehetra mba hanjakany ny sitrapon'Andriamanitra, mametraka ny sitrapon'Andriamanitra mihoatra noho ny sitraponao ary maneho ny fiankinanao sy ny fiombolanao amin'Andriamanitra. Tsy mijery izay mety mampety, tsy mijery izay mety ho mafaly, tsy mijery izay mety ho mapetipety anao, fa manome vahana sy manome toetra, manome alalana ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fiombolan'Andriamanitra, fiombolana amin'Andriamanitra aminao sy Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra na ny Baiboly dia maneho atsika ao anatin'izany fiainam-piovana izany, manafoana ny fiainanao, manafoana ny fahatsapanao mba hitoerany fahatsapan'Andriamanitra sy hisandratan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Aoka isika hietry sy hiena faok'Andriamanitra hitombo eo amin'ny fiainantsika, manome vahana sy lanja bebe koa ary mihoatra hatrany ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika noho ny amin'izay fisitsika eto amin'ity tany ity. No ariana isika mba ho amin'izay tokoa, ho amin'ny fiombolana amin'Andriamanitra, ary fantatritsika fa raha ohatra ka edena no antony na namoronana ny Adama sy Eva dia tsy noesoriny ny edena fa najanony, fa tsy izay fa nitady Andriamanitra no amin'ny iverenany fiombonan'ny olona tsirairay avy amin'Andriamanitra. Dia tonga amin'izao teny sy lahatra izao hoe aleo hisy tombony kokoa ary misy tombony indrindra ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika noho ny amin'izay ilaintsika sy ny amin'izay fiainantsika. Andray lesontsika mihoatra amin'izay fanomezantsika lanja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay dia raisintsika eo amin'ny Exodosy toko fahatelo amby telopolo, Exodosy toko fahatelo amby telopolo andininy fa roa dia misaoty ary amin'ny fadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aniraka anjela ho hitarika anao eo aloha raha niresaka tamin'ny Mosesy Andriamanitra rehefa nirahany Mosesy hanafaka ny zanak'Israely. Hijeritsika ny mety fisehony na endrika isehony izay fanomezana lanja ny fisian'Andriamanitra mihoatra izay fiainantsika sy ny fiainana maha-olona izay teo amin'ny Mosesy izany. Averiko indray amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aniraka anjely aho hitarika anao eo aloha ka horoahako ny Kananita sy ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Toko fadimy amby folo. Fa hoy Mosesy taminy, raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Amen. Tery ambony amin'ilay andininy faharoa Andriamanitra dia nanome antoka amin'ny Mosesy fa haniraka anjely ary raha handeha ianareo sy ny anjely dia efa misy fandresena miandry anao ary ohatrany hoe hiantohan'Andriamanitra ny lalana rehetra amin'ny fanirahany an'ilay anjely. Fa Mosesy eo amin'ilay andininy fadimy amby folo kosa dia nametraka hoe raha tsy handeha ny tavanao dia aza mitondra anay hiakatra hiala aty. Mosesy tsy nanome nateo aza ny fampanantenana ny fisian'ny Kanana, nateo aza ny fisian'ny zavatra efa hoe io voninao anao afaka nisitranao sy iainanao, hoentiko any ianao fa zany miantoka ny fiarovana, zany miantoka ny famatsiana, zany miantoka ny zavatra rehetra. Tsika amin'ny fiainana andavanandro mety hita mibaribary hoe efa io tokoa ilay izy, fa aoka tahaka ny Mosesy sika anontany hoe misy Andriamanitra ve, ao Andriamanitra ve, mba hanomezantsika lanja bebe koa, lanja ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika,
melohany zavatra rehetra dia azontsika antoka ve fa miaraka amin'Andriamanitra, tanteraka ve ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ka manome vahana tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Satria mantsy misy fotoana mety tsy arak'izay sitrapontsika, tsy arak'izay heverintsika ny mety hitranga, fa itsika no mivonona sy mametraka ny fiainantsika sy ny mombantsika ao anatin'izay fanatrehan'Andriamanitra izay. Izay no antoka ary izay no ohatran'ny hoe aro tsara indrindra ho antsika, ary ahafahantsika manana ny fahatoniana sy ny fiadanana feno rehefa miombona sy miaraka amin'Andriamanitra ao amin'izay zavatra trehana. Mosesy teto marina fa efa nisy ny fampanantenana, efa nisy ny fiarovana noho ny fanirahana ny anjely, nisy ny andry afo, nisy ny andry rahona. Naiza nale dia teo Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra, efa azo antoka ny fandresena. Fa Mosesy nametraka mihitsy hoe tsy ho amin'izany, tsy ho amin'izany, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fisianao sy ny fahatsapana ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Ny fanatrehan'Andriamanitra teo Mosesy misisika dia sarobidy noho ny amin'izay mety heveriny fa fitahiana sy zavatra vonona naroso ho azy. Tsy nihevitra ininona izy zany ho antsika ihany koa, mianatra, mivavaka, mitondra an'izay fahatsapantsika izay, aiza ho aiza ny fiombonako amin'Andriamanitra, mahatsapa an'izay manome vahana an'izay fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako izay ve mampifanitsy ny fontsika amin'ny fon'Andriamanitra. Moïse nateo ary amin'ny fampanantenana, tsy mifantoka tany amin'ilay fampanantenana, na dia tsy tany ary Moïse tamin'ny farany. Tsy nihevitra ny fahombiazana ihany koa mialohan'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainana sy ny fomban'Andriamanitra teo amin'ny fiainana, ary tsy nihevitra ihany koa ny fiantohana sy ny fiarovana azy teo amin'ny fiainana. Fantady an'Andriamanitra sy ny fanatrehany izy. Andriamanitra velona, alpha sy omega, velona mandrakizay, eo mandrakizay, eo ny fanatrehany. Fa anjarantsika ny mamevahana sy mampitoetra ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fananantsika, ny toe-panahy, ny fiainantsika, ny fananana efa nomeny, fa ny fampiainana an'ilay fananana, izay ny zava-dehibe sy ifantohany tsirairay avy ao amin'ny fiombonana sy fiarahana amin'Andriamanitra. Tamin'ny fampanantenana ny tany tsara, tondra-dronono sy tantely, tsy misy Andriamanitra, dia aleon'ny Mosesy sy tonga any zanak'Israely miaraka amin'Andriamanitra toy izay, tonga any tany Kanana tsy misy Andriamanitra. Mila mikatsaka an'Andriamanitra sy ny fanatrehany amin'ny fotoana rehetritsika, amin'ny andavanandrom-piainantsika. Mety amiko ve? Ao tokoa ve ianao Andriamanitra manome lanja ny fanatrehany mihoatra noho izay mety ho confortnao? Ary izay ny ahafahantsika miatrika, izay ny ahafahantsika miatrika ny felana, satria izay matetika tsy araky ny fisainantsika, miala ao amin'ilay confort maha-olombelona mba hiankina sy hatehatra amin'Andriamanitra, tahaka ny Petera izay niala tao amin'ny sambo ka nandroso rehefa datsoin' Jesosy. Azo ny antoka hoe io tokoa Jesosy, eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy, tsy nisalasala izy, niala tao amin'ny sambo ary nandeha teo ambony rano. Fa azo ny antoka hoe raha ianao tokoa io dia atsovy mety manontany ianao hoe tena ianao tokoa ary ve ny ao anatin'io? Mba omeo fanambarana na omeo zavatra anankiray hoe za ahafantarako, raha ohatra ka misalasala ianao, tokana, mivavaka, fatoka amin'Andriamanitra, mitady ny fiombonana isan'andro isan'andro. Ahoana moa ilay mitady ny fiombonana isan'andro isan'andro? Rehefa tonga fiainantsika ny fitodiana tsy misy antery, raha hoe mbola manery ny teninao tsy maintsy mitodika amin'Andriamanitra ianao, fa ho tonga ohatran'ny hoe ho fiainana arak'izay ohatra mifoka rivotra sy mamoaka rivotra ny fitodianao amin'Andriamanitra sy ny fiainanao amin'Andriamanitra,
dia miarahaba atsika rehetra fa tonga fiainantsika ary manome vahana ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika. Raha mbola tsy tonga amin'izay dia izay mahatonga antsika hoe rehefa tomin'Andriamanitra eo amin'ny fanatrehany ao anaty vavaka, ao anaty fiaraha-mivavaka, ary izay no mahazava-dehibe ny fiaraha-mivavaka satria mifampahery, mifampatsiahy, mampatsiahy ny teny izay tokony hijoroana mba ahafahantsika mandrakariva miazona sy mifikitra ao anatin'izay tontolo n'Andriamanitra izay, fa tsy ny tontoloko na ny tontolonao miatrika ny fiainanao amin'ny andavanandro, fa mizatrotsika, fakazatra mitsototsika mba hitsahatra miatrika izay rehetra tranga misy everina fasakana sy olana eo amin'ny fiainana, fa ny fiankinana amin'Andriamanitra sy ny fitodiana, ny fankazarantsika ho amin'izay mitodika amin'Andriamanitra izay ho tonga lasa fiainana. Izay no mahatonga n'ireny mpanao sport na mpanao fifaninanana ireny na manao examen ary ianao, tsy maintsy hoe misy ny révision, misy ny famerenana izay ataonao mba tsy ho tahaka ilay aveko fonty rehefa le manao fanadinana ianao ka le fanontaniana tsy hainao tonga mafana sy ohatran'ny tonga tsembotsemboko izany ianao, fa rehefa tonga amin'le fanontaniana mba hainao ohatra maivamaivana avokoa ny zavatra rehetra hoe tia indray efa nianarako tia soratako arak'izay nianarako sy ny aizako azy voninahitr'Andriamanitra, fa rehefa le fanontaniana tena hoe eo ianao mitsatoka, eo ianao le mafampana le mijerijery hoe ahoana fa ahoana ity fa tsisy ety, tsy ho zany ianao fa mandroso miaraka amin'Andriamanitra ary manana an'izay fahatoniana sy fitsaharan'izay. Amen. Dia izay mahatonga antsika mifankazatra tahaka izany ihany koa ny hoe mpanao faninanana avolenta amin'ireny na resaka baolina fotsiny tsy maintsy misy fiomanana be lehibe, farazarana mba rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray tsy mbola eritreritra hoe afindrako aiza moa zany ty tongotry ty, ataoko aiza moa zany ty tanako ty, aiza moa zany ny tokony hisy ahy, fa efa tonga mandeha fiainan'ilay mpanao fanatanjahantena ny zavatra atriany, ny zavatra iainana, satria efa naverimberina sy ny ainana. Dia tahaka izany tsika manazatra ny fitodiantsika sy ny fifatohantsika ao amin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny hoe tontolo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tontolo mahakasika mila miainy teny, mila misaina teny mba ahazatra ny atao anatintsika, ahazatra ny atao anatintsika ho amin'izay fiombonan'izay izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina. Amen. Manome vahana ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra na hoe ny fisian'Andriamanitra mihoatra noho ny fiainako sy ny fisiko. Miazakazaka sy mibanjina makantsika. Izy io tsy arak'izay anambarana azy izay hoe manome toerana na manome vahana an'Andriamanitra mihoatra eo amin'ny fiainako noho ny amin'ny fisiko, fa mila tonga fiainana mazava ho azy, mila manova ny any anatintsika ary ho amin'ny fiovana azonao tsapaitanana sy tena manova ny fiainanao. Izay mahatonga an'le hoe raha misy fiovana tsy ianao no anontaniana fa ny ao an-trano no anontaniana hoe manao ny dada, manao ny mama, izy efa tsy mikitakita tsony, efa tsy kizitina tsony izy, raha metraka fanontaniana dia efa mba mamaly milamina izy, fa tsy oatra fa tsy ianao hoe za kosa aloha tao anatin'izay fotoana izay efa tena, fa ianao anatinao no mitondra ny fiainanao sy ny mombanao rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ho tonga hetaheta ny fiovana rehefa mandray fahamarinana ianao. Tokony hiaina ny fahamarinan'Andriamanitra. Ahoana moa izany? Tokony hijoro avy aty anatiko lalina, ny fo mangetaheta sy misokatra hatrany ny amin'ny fanitsiana. Eo mantsy mety teboka anankiray mety manahirana koa ny amin'ilay hoe tonga amin'ny fanitsiana dia ianao ohatrany mety hoe manaiky amin'ny loha fa ny amin'ny fo mbola misy fefy tsy ahafahan'ny teny sy tsy ahafahan'ny fanitsiana avy any ivelany ho tanteraka sy hipakatra aty anatintsika ka mitondra n'izay fanovana izay, dia mila manokatra, mila manome
manokatra varavarana ao amin'izay fantsiny zay ianao noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatinao. Mila tonga zavatra sarobidy, trésor ho antsika Andriamanitra. Raha ny trésor eo amin'ny fiainantsika dia saropady, na hoe raha manana trésor tsika dia hoe saropady ho antsika ny fisian'io trésor io. Raha mbola tsy manana antsika fa hoe misy trésor ary dia ataonao amin'ny fomba rehetra ny azahoanao an'iny trésor iny, na iny zavatra sarobidy sy manandanja manana valeur iny, dia ohatr'izay Andriamanitra, tokony ohatr'izay Andriamanitra, ary ohatr'izay Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ilay inona moa zany? Ilay trésor katsahana na raisina ho saropady ao anatintsika. Andriamanitra tsy hoe fafana mba atratrarantsika tanjona anankiray, fa Andriamanitra mihitsy no ilaitsika, ilay tanjona ho tonga ato anatintsika. Tsy hoe vavaka mba azo zavatra, izay foana moa efa tenenina sy ambary, tsy hoe tsy ho amin'izany, tsy izay Andriamanitra, fa Andriamanitra mihitsy no ilaitsika. Andriamanitra le tokony ho sarobidy ato anatintsika. Hoy Matthieu ao amin'ny toko 7:4-7. Matthieu, Marc, Luc, John. 7:4-7. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena nafenina, trésor. Tany an-tsazy hitan'ny olona ka dia nafeniny. Tena niraisiny hoe zavatra sarobidy, nafeniny, niraisiny tena nataony andromaso, narovany. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandesika nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany sa izany. Izany hoe mihoatra lavitra noho ny fananany rehetra izay nananany, ny fieverany lay arena nafenina tany an-tsaha. Ary rehefa fantany ny fisiany io arena nafenina io izay sarobidy teo aminy, dia tonga nanadino izay mety nananany rehetra izy. Namidy ny Rolls Royce, namidy ny trano, namidy ny zavatra be dehibe teo amin'ny fiainany, fa mikatsaka an'ilay saha izay nisy an'ilay arena nafenina izy. Dia ohatr'izay ilay tohi-po sy ny fahatsapahantsika lalina ao anaty ny amin'izay Andriamanitra sy ny amin'izay fanjakan'Andriamanitra izay mba ho tonga arena nafenina ato anatiko, fa afaky ny aseho kosa nefa ny amin'ny fotoana voninahitry ny anarany, satria izy no mitombo ary ianao no miaina. Araky ny teny maly hoe ny fiainanao taloha maty ary hitoeran'ilay fiainana vaovao dia fiainana avy amin'Andriamanitra, ahafahantsika maneho sy miaina, maneho fitiavana, maneho fahalemem-panahy, maneho fandeferana, ary maneho fitandremam-piainana, fieveranao ny famindranao isan'andro isan'andro mba hifanaraka tokoa amin'izay tian'Andriamanitra sy amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Mety afaka overiny zavatra rehetra, fa aoka azo toerana ao anatinao noho ny fanomezanao toerana n'Andriamanitra. Andriamanitra manapaka sy mameno anao ary mitantana anao. Aokantsika tsy ho very ny fanatrehany, fa raha very ny fanatrehany isika dia izay no hoe mahantra indrindra, na dia manana ny zavatra rehetra ary. Taontsika hivavaka dia hitsangana mba ho tonga ho arena miafina ato anatinay ianao Andriamanitra, ary atonga anay tokoa anadino ny zavatra rehetra mihoatra ny fanananay anao sy ny fanatrehanao. Asan-drato izay vavaka izay. Saotra Tomporay masina tsara indrindra ny amin'ny fampatsahivana sy ny amin'ny fampahirezana hatrany, fa ny fanatrehanao izany no sarobidy ary izany mety indrindra ho anay. Ampio izay tsirairay avy eto mba hatsapa sy tena hiaina ary tena hikatsaka an'izany fanatrehanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izany, mba ho tonga ho adinonay ny mahakasika anay mihoatra noho ny fanatrehanao sy ny fombanao, tahaka ny Moïse, tahaka ny Mosesy,
izay tsy nanaiky nandeha raha tsy niaraka taminao sy tsy natsapa ny fandehananao. Toy ny tonga zava-dehibe sy zava-tsarobidoazy ny fisianao Andriamanitra, na tonga nanadino ny tanjona, na tonga nanadino ny fampanantenana, na tonga nanadino ireo confort rehetra izay efa napetraka ao, raha anjely no irahanao. Fa mihoatra lavitra ary tsisy azo oarina mihoatra n'izany ny fanatrehanao sy ny fombanao. Izay ao anaty fiazakazahana mampisy ny lanja mihoatra sy ny fanatrehanao mihoatra eo amin'ny fiainanay noho ny fisianay, dia mandray lesona avy amin'izany. Ampio izay fanahy masina mba hibahanao amponay, hibahanao an-tsainay ary hameno anay ny tena marina, ny fikatsahana ny fanatrehanao mihoatra noho ny zavatra rehetra, mba anananay tokoa ny toetra sy ny fiainana ary ny fijoro izay mety sy ankasitrahanao voninahitry ny anaranao rery any. Dia ianao noarinay, ianao nitanjaka mba tsisy arombaka tokoa ny ao am-pelantananao sy ny amin'izay safidy, ny amin'izay fanapahan-kevitra sy ny amin'ny fanatanterahana rehetra, mifandraika amin'izany voninahitry ny anaranao. Dia misaotra anao izay tompo tsara indrindra amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika hitehaka mafy-peo an'Andriamanitra, andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka ao anatin'ny teny. Afaka mahazo toerantsika tompoko azafady. Eo am-pipetrahana efa nivavaka tsika teo fa ndao mola hivavaka ihany tenena amin'i Jesosy hoe miresa amiko indray Jesosy androany dia omeo ny fankatoavana izay teny efa nambaran'Andriamanitra teo sy izay mbola ho avy andao ataontsika izany vavaka izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy tonga eto indray izay hieno anao. Misaotra ny amin'ny teny rehetra izay efa napetraka ao teny ambava mpanomponao. Misaotra fa efa niresaka taminay ianao. Ankatohan'ireny teny ireny izay Jesosy. Ary mbola mitenena aminay ihany androany fa vonona ankatohanao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Sekoly famana olana androany. Tenerina foana hoe mbanjana an' Jesosy tompo ny finoana sy mpanefazy. Alleloia. Dia ndao ny saintsika ao anatin'ilay tena fieritreretana hoe fieritreretana tsisy fiatsaram-belatsia zany ianao sy ny tompo hoe tena vitantsika marina ve aloha mibanjana an' Jesosy. Rehefa mininona dia mahavita mibanjana an' Jesosy. Dia mety hoe tsy zato isan-jato ilay izy fa misy ampahany tsy ahavitantsika mibanjana an' Jesosy. Dia inona ary no mahatonga antsika tsy afaka tena hoe mibanjana an' Jesosy zato isan-jato? Satria misy zavatra ao an-tsaintsika ao, misy zavatra ao anatintsika ao izay mbola manakana an'ilay fahitantsika an' Jesosy amin'ny mahatena Jesosy an' Jesosy. Ao izaho zao ohatra hoe manao solomaso satria tsy mahita tsara, reraka ny maso dia miena ny fahitako. Dia rehefa tsoahako izao ty dia raha sainao mijery soratra kely dia tsy mahita tsara an'ilay soratra kely alavitra. Dia ohatran'izay. Dia ny antony tsy ahitantsika an' Jesosy zany misy zavatra atao mandreraka antsika dia lasa tsy mahita an' Jesosy tsika. Ao Menao nge vakitsika ny Hébreu toko 12 Hébreu toko 12 vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany andininy faharoa mantsy misy an'ilay hoe mijery an' Jesosy. Andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika tondraona dia aoka isika inona ny toyany? Anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika. Faharoa mba miniota izay malaky mahazo antsika. Dia fahatelo aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Dia ilay fiazakazahana inona ilay izy? Andininy faharoa mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefazy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hahazoany fijaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Andininy fahatelo fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana natao mpanota taminy. Inona ny toyany? Fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo.
amen amen. Alohan'ny hibanjinana an' Jesosy io Hebreo 12 io andininy voalohany dia manambara amintsika hoe alohan'ny hibanjinana an' Jesosy dia misy zavatra tokony ataontsika, manaisotra ireo zavatra mavesabesatra. Dia ilay mavesabesatra tsy aty am-piangonana ny ahitana azy, fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ao an-tokantrano, le ota izay malaky mahazo, io tsy fahotana ngeza be hoe mandeha mijangajangy, mandeha mamaky banky, tsy izany ilay izy, fa misy karazana fahotana mandoto ny fisainana sy ny fieritreretana, dia lasa manakana ny fahitantsika sy ny fibanjinantsika an' Jesosy. Meko ohatra hoe inona izao ny zavatra mety mampahavesatra antsika. Ohatra, ratsiratsy ny loka ao an-trano, hanao examen ankizy nefany tsy maintsy handeha tongotra ohatra, dia iny dia mavesatra be. Tena reto ankizy reto mba hanao examen nefany tsy maintsy handeha tongotra. Sakafo hoan'ny reto raha mba ny tiako hohaniny zareo zao mety mba mihinana hoe mba hividianana chocolat mba hoe mba manampy mémoire, nefa ny vola hividianana chocolat tsisy, dia mavesabesatra. Ao iny zavatra iny tsy hoe fahotana fa mitambesatra ao am-potsika, dia iny nefa manakana antsika tsy ahitana an' Jesosy. Inona indray ilay ota malaky mahazo, very ny coupe-ongle ao an-trano, misy zanaka ao tia milalao coupe-ongle, dia vao tsy hitanao en place n'ilay coupe-ongle dia iza ny tonga ao an-tsainao? Le zanaka tia milalao coupe-ongle. Ao fahalotom-pisainana dia fahalotom-pieritreretana. Io tsy hoe fahotana ngeza be, fa zavatra kely mitranga matetika, ota malaky mahazo, zany hoe isaky misy zavatra tsy hita ao an-tokantrano dia misy anaran'olona tonga dia mipetaka ao an-tsaina hoe ianona zao nanao an'izay. Vao vaky ny vera nisy ankizy namaky vera roa ohatra, dia vao misy zavatra vaky na tsy hita dia vaky angamba le anina, ny vakiny anina angamba le anina, dia nafeniny angamba na fahalotom-pieritreretana, ota malaky mahazo. Io zavatra io manakana ny fijerentsika an' Jesosy. Ao misy io zany karazana feo be da be alefa ny devoly eo amin'ny fiainantsika andavanandro, mahatonga antsika tsy ho tonga eo am' Jesosy satria rehefa vakitsika ilay Matteo 4:20, le Petera nantsoina, le niteny tamin' Jesosy hoe raha ianao io dia asaivo manatona anao eny ambonin'ny rano. Tsy le handeha eny ambonin'ny rano ny tanjona, fa Petera ho tonga eo am' Jesosy, Petera hibanjina an' Jesosy, Petera tsy hiala ny masony eo am' Jesosy. Inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Be da be ny feo, karazana feo hafa misarika antsika tsy hijery an' Jesosy, na dia ao anatin'ny fontsika raha hoe tokony hijery an' Jesosy. Dia rehefa namaly amin'ny Petera Jesosy dia inona ny tenenin' Jesosy? Manatona, fa tsy hoe mandeha any eny ambonin'ny rano. Ao anatina sekoly famana olana tsika mitady vahaolana eo am' Jesosy, fa Jesosy miteny makanesa aty ambiko, zany hoe manatona. Matteo 5:5 dia milaza, ahoana moa izy? Ay paster Njiva tsara zay. Matteo 5:5 dia hoe, aleloha sokafantsika ny baiboly. Ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavà amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay ao amin'ny mangingina no amaly anao. Zany hoe anivelan'ny trano ianao, fa le rainao efa ao amin'le efitrano ao amin'ny mangingina, dia ianao mila manatona ao amin'ny mangingina, ao amin'le ray. Ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ny sekoly famana olana tsy hamany olanao, fa ianao mahita an'Andriamanitra, tonga eo amin'Andriamanitra, manatona an'Andriamanitra. Amen. Amen. Voalohany zany be da be ny feo. Petera zao rehefa natsona Jesosy hanatona azy, dia raha vao tsy nijery an' Jesosy izy fa nijery tafiotra dia reraka. Be da be zany ny feo misintona antsika tsy hahita an' Jesosy. Izay mahatonga ny Timoty 2:7 sy 7. Rehefa maloto fieritreretana ny olona dia very ny finoana, dia rehefa very ny finoana dia miparitaka.
lasa miasa saina ina, lasa raisinao ny anjaran'i Jesosy. Ny fiahinany fiainanao tsy anao, ny famahana ny olanao tsy anao, ny anjaranao dia ny tonga eo amin'i Jesosy, manatona eo amin'i Jesosy. Izay ny atao hoe ady tsara ny finoana, fitehirizana, fiazonana ny teny no lazain'i Jesosy. Hoy izy Jesosy, avy manatona Paul kosa napahitan Jesosy hoe le manatona an Jesosy ange tsy afaka ho tonga eo amin'i Jesosy ianao raha vao tsy mijery an Jesosy e. Satria ao anaty tafiotra, ahoana moa ny ahafahanao ho tonga ery amin'i Jesosy ery, mandeha ny tafiotra mety ery misy onja mikisaka makary, Jesosy zany nikisaka anakary, ianao nefa ny tsy mijery an Jesosy. Zany hoe ny fahafahanao manatona eo an Jesosy, tsy maintsy mibanjina an Jesosy ianao. Timoty voalohany toko voalohany 2:7-20 dia izao ny voasoratra. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako amin'ny anaran'i Jesosy, araka ireo faminaniana natao fahininy aminao, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo. Miady ny ady tsara ny finoana, amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritreretana tsara izay efa nariany sasany, ka toy ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Raha vao tsy velona ao anatinao ny tenenin'i Jesosy, raha vao maloto ny fieritreretanao, raha vao misy ota malaky mahazo eo amin'ny fiainanao, na dia velona be ao anatinao ary hoe hijery an Jesosy, tsy tafajery an Jesosy ianao. Izay no mahatonga ny Hebreo 12:20, asory aloha le mitambesatra rehetrarehetra, asory aloha le izy. Dia io tsy hoe mivavaha an Jesosy mba hiala le izy. Ianao no asain'ny Hebreo 12:1, asory aloha le mitambesatra, dia asory le ota malaky mahazo. Zany hoe esory ny fitsaratsarana olona, esory ny fieritreretana ratsy, esory ny fanomezan-tsiny ny hafa, esory ny hoe iza ny naninona na iza ny naninona, fa tazomy madio ny fieritreretanao. Aleloia, aleloia. Tazomy madio ny fieritreretanao. Tena hoe tena diovy e, exercice isan'andro zany. Amen. Tazomy madio ny fieritreretana, ady tsara ny finoana. Inona ny tenenin'i Jesosy? Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo. Ohatra, ny teny izay nilazaiko taminareo dia efa nasy fiainana. Marary mafy ianao, misy tenin'Andriamanitra velona ao anatinao. Rehefa mipetraka ato anatiko le teny dia miteraka fiainana ho ahy iny. Aleloia. Dia enonao fotsiny zavatra mandalo eo amin'ny fiainana, fa velona ao anatinao ny tenin'i Jesosy. Noho izany, tazomy madio ny fieritreretana. Aza vela misy karazana petipetina mijanona eo amin'ny fiainanao. Rehefa mandeha eny ianao tsy voatery hoe manota ange, fa misy zavatra mandeha ohatra hoe ny firitsihan'ny tomobila le olona teo alohanao, firitsihany tamin'ny vohitsaka zany le raha mipotaka dia mipiritika teny aminy. Dia tsy ianao ny tratran'ilay izy, fa ny ao an-tsainao hoe tena mba tsy rarany kosa ny nataon'ilay tomobila. Dia iny dia tsy asorinao iny fa hoentinao eny iny. Dia misy tasy ny fiainam-panahy. Dia rehefa mandeha amin'ny manaraka dia miampy. Avy eo ianao gaga ianao hoe lasaiza raha le finoako. Satria nisy ota malaky mahazo, nisy vesatra navelanao nijanona tao anatin'ny fo. Sekoly famana olana androany andao esorina ireny karazana vesatra sy ota malaky mahazo ireny. Amen. Jesosy ange mitady fiangonana tsy misy petina ao ampakariny, tsy misy fikatronana ao ampakariny. Dia raha reny petipetina reny ny avelanao mijanona eo amin'ny fiainam-pananao dia tsy mety amintsika ireny. Amen. Ny tena marina tsy mety amin'i Jesosy fa tsy mety amintsika. Lasa tsy ho fantatry Jesosy ny olona izay misy petina na misy fikatronana. Aleloia. Ny ady tsara ny finoana, ady tsara fiazonana ny finoana, ady fiazonana izay teny lazain'i Jesosy. Tsy hoe ny tenin'ny pastera, fa hozy izy Paoly, manahafa tahaka ny hanafako an'i Kristy. Raha misy teny lazain'ny olona kanefa tsy nitenen'i Jesosy, tsy natao inoana akory izany. Amen. Diso fanantenana ny olona satria misy teny ampanantenain'ny olona dia ahoana rehefa avy eo tsy tanteraka le izy. Fa faly milaza aminao fa ny teny izay lazain'i Jesosy dia tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Amen. Romanina 10:17, ny finoana ny tena atao hoe finoana marina dia ny fankatoavanao izay notenenin'i Jesosy. Izay ihany. Tsisy finoana ankoatran'ny izay notenenin'i Jesosy. Ireny atao hoe finonom-poana. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny dia
avy amin'ny tenin'ny Kristy, raha tsorona ilay izy, asorona leo ampovoany a, ny finoana dia izay ny tenenin'ny Kristy. Ao a. Rehefa zavatra nytenenin Jesosy zany dia mila mankatoa, tsy miambaamby ianao. Izay ny atao hoe mino. Inona ny tenenin Jesosy? Ok, tonga dia mankatoa, tsy miambaamba. Tsy hoe manaiky fa marina. Be da be ny olona rehefa zavatra tenenin Jesosy tena marina zany. Fa ankatoavina ve aloha ilay izy? Iainana ve ilay izy? Tsika tsy any amin'ny hoe teny fantatra intsony. Tsika tsy any amin'ny hoe teny ekena fa marina intsony. Fa ao amin'ilay hoe teny tonga dia miteraka fiainana ato amiko. Teny ankatoavina. Ao a. Ady tsara faharoa, ny ady tsara fiazonana ny fieritreretana ho tsara. Aleloia. Azony madio ny fieritreretanao. Azony madio ny fisainanao. Tena io no zavatra ekzersisitsika isan'andro. Ataovy madio ny fisainana. Ataovy madio ny fieritreretana. Aza mora vesarana zavatra. Ary te-hiteny aho hoe aza mety ho vesarana zavatra. Ny hoe aza mora ho vesarana zavatra mantsy a, hoe mba rehefa tena zavatra tena ngeza izay vao aleo ianao avesatra. Any e? Ohatrany hoe aza mora manota, rehefa zavatra anina zany vao mba mety ihany ilay manota. Fa ny tena izy aza manota. Dia ny tena izy aza vesarana mihitsy ny fonao, aza vesarana ny fieritreretanao. Aleloia. Aleloia. Reny karazana vesatra sy fieritreretana maloto reny a, ota malaky mahazo. Io tsy ota hoe tonga dia flagrant be hoe nanao an'izao, tsy antsony ilay izy, fa zavatra ao an-tokantrano io, eo amin'ny mpivady io, eo amin'ny mpiara-manompo, eny amin'ny andavanandro, dia mipitika kely ohatran'izao dia izay ilay izy. Reny no mahatonga ny olona tsy afaka hijery an Jesosy. Tsy hoe tsy eo Jesosy, fa lasa tsy afaka mahita an Jesosy intsony. Le faniriana sy ny etaeta te hijery an Jesosy, fa voasakana ilay izy satria misy karazana loto kely be da be, misy kosy kely be da be, mety manify ilay izy a, mety petina ilay izy a, fa lasa tasy ilay izy. Mila ny rahan Jesosy tsika, anadio antsika ho afaka amin'ireny karazana vesatra sy fieritreretana maloto rehetrarehetra ireny. Amen. Hebreo 7:4 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Maika fa ny ran'i Kristy izay manatitra ny tenany, nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanomponareo an'Andriamanitra velona. Mila raisintsika ny rahan'i Jesosy, anadio ny fieritreretantsika isan'andro. Mila raisintsika ny rahan'i Jesosy, anadio ny fisaintsainantsika isan'andro. Aleloia. Io tsy hoe fantatrao ve fa manadio ny fisainanao ny rahan'i Jesosy, fa ny raisinao ve ny rahan'i Jesosy, anadio ny fieritreretanao. Fa efikasy ny rahan'i Jesosy, à 1000% anadio anao. Amen. Amen. Ao anatin'ny fiatrehana olana, tsy tokony olona ho reraka isika. Aleloia zany sa amen. Eny sady aleloia zany no amen. Tsy tokony olona ho reraka isika, tsy tokony olona ho kivy, tsy tokony ho kivy ny fanahintsika. Noho izay ny aretan'i Jesosy. Aleloia. Ndao itsika isaina kely fotsiny atao hoe maty amin'ny tena. Ny olona Jesosy izao no tena ohatra amin'izany atao hoe exemple vivant zany, na hoe ohatra velona amin'izany hoe fahafatesana ny amin'ny tena zany Jesosy. Inona nataon'i Jesosy? Rehefa Jesosy ve na indray mpandeha raha nytanisany tsy nentina taon'i Jodasy? Na dia fantatry Jesosy ara fa nanao ny tsy nety Jodasy. Jesosy na indray mpandeha raha tsy niteny hoe namelan'i Jodasy aho. Sa niteny Jesosy? Misalasala be tsika. Tsy niteny Jesosy. Ao a. Ny olona rehefa tena maty amin'ny tena, tsy mitanisa akory ny zavatra zay. Ao anareo zany ampio fanamasina. Ohatran'i Jesosy tsy nitanisa izy hoe namelan'i Jodasy aho, tsy nitanisa ny tsara nataony akory izy, fa fiainany tsinona ilay izy. Jesosy tsy nahatsiaro akory hoe namelan'i Jodasy satria tsy niataindra azy, tsy nahatratra azy akory ny zavatra nataon'i Jodasy, fa nivavaka ho an'i Jodasy izy. Andao raisitsika ho fomba fiainana zany, fiainan'i Jesosy zany. Tsy hoe manenjika rezultat tsika, fa indraindray tsika, za moa zany ny tratran'izany, rehefa mahavita mamela olona
dia mistyle be hoe tena ohatran'izao fa vitako tsy nanana alahelo mihitsy mbola tsy maty amin'ny teny alaho ozy izy ny tompo satria mbola mitanisan'ilay izy ohatrany hoe ezaka kove zany nahavitako an'ilay izy fa raha ny tena marina tsy nisy noho izany nahavitanana mela heloka fa noho Jesosy irery ihany mity fa mafy ho an' Jesosy. Alleloia. Tsisy zany hoe tokony hoe niverina foana izay teo, tsy misy tokony hoe avy amintsika ary tsy misy avy amintsika fa tsy nisy tsy hoe tsy tokony misy avy amintsika fa tena tsy misy avy amintsika ny tena marina. Tsy misy avy amiko ny fahafahako mamela heloka dia ohatran'izay koa ianao tsy misy avy aminao ny fahafahanao mandevitra na mitiny hafa na tsy tokony hiezaka avy aminao akory izany fa vokatry ny nataon'i Jesosy sy ny fiombonanao tamin'i Jesosy dia vitanao lasa ohatrany hoe fiainanao ilay izy fa tsy vitanao akory ary. Tsy kapasité ozy izy zogrado fa communion, tsy kapasité fa communion. Alleloia. Maninona tsika nireraka rehefa miatrika olana indraindray reraka tsika satria Hebrea 4:17 izao ny voasoratra fa ndao mbe raha antsika mamaky raha sitrakao Hebrea 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ina voasoratra fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana natao mpanota taminy. Inona toyany? Fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ao Jesosy ilay naharitra ny fanoherana natao mpanota taminy. Niharitra hatramin'ny fandatsahan-dra izy andiny faefatra io. Niharitra hatramin'ny fahalatsahan-dra Jesosy. Inona ny vokatra ny nentiny izay niaretan'i Jesosy teo amin'ny fiainanao? Raha tena misaintsaina n'izany sy raisitsika eo amin'ny fiainantsika izany dia nitenenin'ny Paoly eo amin'ny Hebrea 4:17 tsy ho ketraka intsony, tsisy fahaketrahana intsony izany dia tsy ho reraka ny fanahy. Amen. Minao fa tsy miteny ohatran'ny Jaona mpanao batisa any anefitra eto. Hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana natao mpanota taminy. Fandrao ho ketraka ianareo. Inona ny dikan'izany? Rehefa tena miombona amin'izay niaretan'i Jesosy ianao dia tsy tokony ho ketraka intsony. Tsy tokony ho reraka intsony ny fanahinao rehefa tena miombona. Rehefa tena hoe considérenao zavatra niaretan'i Jesosy ho anao. Fa raha vao ny zavatra hitanao isan'andro ny considérenao, ametrahanao ny fo dia reraka ianao. Na ianao mijery an'i Jesosy na ianao tsy mijery an'i Jesosy. Tsy hoe efa miezaka ange mijery an'i Jesosy. Tsy ezaka ilay izy fa communion. Hevery tsara. Avereny hoe hevery tsara. Hevery tsara ny zavatra faneretan'i Jesosy fa tsy tokony ho ketraka intsony tsika. Tsy misy tokony ho fanahy reraka. Pastera eto am-bavaka fa reraka. Hevery izay nieretan'i Jesosy. Hevery. Misy zavatra efa nieretan'i Jesosy ao. Misy zavatra efa nataon'i Jesosy ao. Misy zavatra nentin'i Jesosy ao. Ianao mbola tsy niaritra hatramin'ny fahalatsahan-dra. Jesosy niaritra tamin'izany mba tsy hahatonga anao ho reraka. Fa manino ianao ny reraka? Tsy niraisinao ilay zavatra nataon'i Jesosy. Miombona amin'i Jesosy. Tsangana ndao tsika hivavaka. Raisondran'i Jesosy hanadio anao. Raisondran'i Jesosy hanadio ny fieritreretanao, hanadio ny fisainana, mba hadio lalandava ny fomba fijery, hadio lalandava ny fieritreretana ary hadio lalandava ny fomba fisainana. Raisokondranao Jesosy amin'izao fotoana izao. Misaotra ny amin'izay nieretanao Jesosy ah. Raisokondranao hanadio ny fieritreretako, hanadio ny masoko, hanadio ny sofiko. Ianao Jesosy tsy hoe rehefa manaraka anao izay dia tonga dia fohananao ny feo hafa rehetra manodidina. Rehefa naniraka amin'ny mpianatra ianao handeha hiondana tsambokely dia teny ampovoany teny dia nahita tafiotra amin'ny mpianatra, nahita tafio-drivotra amin'ny mpianatra, fa tsy hoe rehefa nirahanao mpianatra dia tonga dia nifohananao daholo ny feo hafa. Misaotra Jesosy fa ao anatin'ny toerana izay andefasanao anay dia tianao izay hanana fifehezana ny sofina, hanana fifehezana ny sentiment, hanana fifehezana ny fomba fijery, hanana fifehezana ny tenanay, ary ao anatin'izany no ahafahanay mahita anao Jesosy ampio mandrakariva izay mba tsy
ho voapetipetina ny toe-panahinay. Raha fa misy voapetipetina tonga dia miala avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Anjaranay ny manaisotra ny petipetina rehetra eo amin'ny fiainam-panahinay, eo amin'ny fomba fijery, eo amin'ny fomba fisaintsainana. Tsy ahatonga anay hanome tsia ny olona, tsy ahatonga anay hitsara ny hafa, tsy ahatonga anay hanome noty ny tena, fa hijery an'i Jesosy foana. Izany no mahatonga anay tsy ho reraka eo amin'ny fanarahana anao. Isaotra Jesosy ny amin'izay niaretany taminao. Misaotra Jesosy efa niaritra ho anay ianao. Misaotra fa niaritra hatramin'ny fahalatsahan-dray ianao. Misaotra Jesosy fa tena maty amin'ny teny ianao. Ianao no ohatra velona amin'izany atao hoe fahafatesana ny amin'ny tena izany. Tsy mba nitanisa ireo tsara nataonao akory ianao Jesosy, fa tena hoe nomenao zany tamin'ny fo madio, tamin'ny fiombonana tamin'ny ray. Ary izany no antony ivavahanay androany Jesosy mba tena hanana fiombonana amin'Andriamanitra zay, hanana fiombonana amin' Jesosy zay, ho tonga fisainanay ny fisainanao. Araka ilay teny hoe, araka ilay teny hoe aoka ho ao aminareo zao sain'i Kristy izao. Jesosy tiako ny fisainanao ho tonga fisainako, tiako ny fijerinao ho tonga fijeriko, tiako ny fiteninao Jesosy ho tonga fiteniko, ary tiako Jesosy ny momba ray manontolo dia ianao irery. Rehefa mijery ny olona dia tsy ahitanay tsirairay avy, fa ahitanao sy ny fiombonanay aminao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zay misaotra noho ny avalim-bavaka rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy an' Jesosy dia mahaza ho toerana ho tatazana ny fanatitra. Alleloia. Zay ny teny dia ny programmantsika kosa rapitso talata dia sekoly fanasitranana. Sekoly fanasitranana eto rapitso amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 maraina, ary amin'ny larobia sekoly fanambinan toetra amin'ny 7 hatramin'ny 7 maraina. Shop U Analakely raha tsy hitanao ty toerana ity ho an'izay mijery direct. Shop U Analakely Riana Faroa, latsinainy talata larobia misy sekoly eto amin'ny 7 hatramin'ny 7 maraina. Ny fotoanantsika kosa alakamisy ho an'izay afaka dia misy ny toerana izay ahafahantsika miara mivavaka sy mifadianana, miaraka mitondra mbavaka ireo karazana teny izay voaraintsika tao anatin'ny herinandro dia ny toerana moa zany dia ery amin'ny Shalom Tanimena, eo ambanin'ilay pylône téléphérique be io dia misy accès bank eo dia midina kely eo ambanin'ny accès bank dia misy vavahady maintimainty misy hoe resto Shalom zay dia ao manomboka amin'ny 7 hatramin'ny rehefa milana kely iny mety eo amin'ny 2 amin'ny 3 anoany dia mifarana vavaka sy fadikanana. Misy karazana teny ao misy taribavaka koa ao afaka mivavaka ianao, afaka mamerina mandinika teny ianao. Ny fotoanantsika azoma dia miverina. Manino hoe fotoanantsika azoma? Miverina eo amin'ny trampokin'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora. Ilazao ny havana, ilazao ny fianakaviana, ilazao ny namana. Tsy ho an'ny tanora irery intsony io fa miverina zoma fanotronana. Amen. Dia araka ny nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra dia mifampitohy ny fotoana zoma sy ny sabotsy. Misy introduction na tapany kely amin'ny fotoana sabotsy ny zoma fa tongava zany amin'izay tsy ohatran'ny hoe vahiny be ianao rehefa sabotsy. Amen. Ny sabotsy ny trampokin'olona Analakely ny zoma dia manomboka amin'ny 4, manomboka amin'ny 4 ao amin'ny trampokin'olona Analakely misy fiankofanao, misy fideranao, misy vavaka ao, misy tenin'Andriamanitra ao izay tena hoe ampiorenana ny fiainam-panahintsika tsirairay avy. Ary ny sabotsy manomboka amin'ny 7 sasany ery amin'ny centre HVKL bypass ery Yavolo, ao anelanelan'ny gastronomie pizza Yavolo sy Bogota misy pavé miakatra kely iny dia mivily miakavanana ianao dia misy tamboho gasy be zay ao dia ao anatin'io no anaovantsika fotoam-pivoriana manomboka amin'ny 7 ora sy sasany maraina. Alleloia. Tsika manana radio FM 90.8 andramondramo ihany, aiza ny toerana misy anao dia andramondramo. Fa mahazo ny Tsirabe io, mahazo ny Tsirono Mandidy io, mahazo ny Majunga io, mahazo ny Antananarivo io. Alleloia. Tiafa mafy an' Jesosy. Eno tsy tapaka. Farafaratsiny isaky ny adiny iray misy 10 minitra na teny. Farafaratsiny. Ny top horaire antsika tsy hoe paty sedapy manohitra anao fa teny manafaka isaky ny adiny iray. Isaky ny adiny iray zany dia misy concentré anateny. Amen. Mino ahako fa tena hoe miorina tsara tsika ary vonona amin'ny fotoana
izay isehoan'i Jesosy eny amin'ny rahoany lanitra. Andao tsika hitsangana dia andao tsika hivavaka. Tiaka anao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny rehetra izay niraisinao androany. Dia tenen'i Jesosy hoe mankasitraka Jesosy fa niteny tampoka ianao androany aho. Hiaraka aminao aho, hiombona aminao aho. Hiaro ny fiainam-panahiko aho mba tsy ho voapetipetina. Hiaro ny fisaintsainako aho, hiaro ny foko aho mba tsy havesatra Jesosy aho. Satria ety amin'izao tontolo izao ity dia feno fahoriana. Ka ianao efa niteny fa matoky fa ianao efa naharesy izao tontolo izao. Rehefa tsy mijery anao izahay dia lasa mavesatra ny fonay, lasa mavesatra ny fiainam-panahinay, lasa maloto ny fieritreretanay, lasa mivily ny fifantohanay, lasa tsy ao aminao Jesosy aho. Androany Jesosy dia ataonay tena hoe fiera aminay ianao Jesosy manomboka androany, satria ny fifantohanay dia tsy ala ao aminao. Ny sainay adio lalandava, ny rahanao tena hoe anadio ny fieritreretanay sy ny fisainanay ary ny fonay Jesosy mba tsy ho voapetipetina, satria ny ota dia mamitsaka eny ambaravarana fa tsy havelanay miditra atao anatin'ny fonay izany, tsy havelanay mahatratra anay izany, fa hibanjina anao izahay, ho velona ty anatinay ny teninao Jesosy, satria ny fisinao dia mihoatra lavitra noho ny fisinay. Ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mankasitraka anao izahay. Apetraka feno am-pelatananao indray ty herinandro ty Jesosy tena hoe aoka ianao faly aminay tsirairay avy. Raha amin'ity herinandro ty ny maneno ny trompetra dia mba tsy misy ho adinoina na ray ara izahay rehetra rehetra Jesosy, fa izahay ilay ho teneninao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy fenoy anao foana izahay dia ataovy sensible ny sofinay amin'ny fianonanao ary ataovy sensible izay amin'ny fankatoavana anao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy ho anao irery ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hitay anao ne Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka amindra fo aminao. Analitra ny tavany aminao ne Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny